Anome ny heviny mikasika ny fitsipapitokisana izay narangaranga ny solombavambahoaka eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny Premier ministre Coly Roger taorian'ny lalonana fanokafana ny fivoriana ara-potoana faharoa teny anivon'ny parlemanta eny Tsimbazaza no nanehoany ny fomba fijery ny raharaham-pirenena. Ohatra ny manjanojavona fotsiny zany zavatra zany fa hatram'izao mbola tsy dia nisy olona niteny hoe hanao an'izany. Ka isika tsy zany mihitsy ny problemantsika. Isika dia hoe ny hiasa. Ka tsy afaka hiasa antsika raha tsy misy ny firarahana, tsy misy ny atao hoe réconciliation. Io réconciliation io dia zavatra anisany lara-pamehan'ny président Rajaonarimampianina ny réconciliation satria fantany fa ny réconciliation tsy asa vita raha tsy misy an'io. Inona ny atao hoe réconciliation? Tsy mety misy réconciliation mpitondra amin'izareo any antsisiny zay nahatonga hoe natao ny décentralisation effective va tsy hoe karazakarazana décentralisation miafimafy io avao fa tena décentralisation tena fotony tokoa zany hoe transfert de ressources hoy ny vazaha. Zay zany le raha. Io réconciliation dia ny fifankatiavana ny tsy misy fifampihaino rehefa misy hoe fampiresaka, tsy misy hoe exclusion na dia olona tsy ao amin'ny partitsika tsy maintsy hoe loitsika satria samy malagasy dolo ary tsy maintsy miara-miasa tsy ho afaka isika raha tsy ao amin'ny firalahena ary ao amin'ny fifanampiana. Zay niany fa zavatra ambarako anareo. Za tsy mijanona miteny an'izany foana isan'andro satria izany ihany lalana azosika arahana raha tiatsika ny afaka ty Madagasikara antsika toy.